Atolotry ny kisaily radio anareo mandritra ity herinandro ity. Ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Antsahakely. Tantara nosoratany RH Roba. Ireto avy no hanomehana ny tantara. Mika Maminy Rino, namana Tsito, Mamitiana Jeremia, niaraka tamin'ny Fity Idealy ary Tahina. Nana Totosa sy ny kirakirany lafiny ara-teknika. Tsy toay narinaja. Andro voalohany. Asapijarena toizao reto fa atao izay tianao hoe. Sarotra laloatra kosa zany e. Tsy mahavita an'izany anao ialatsiny. Oka azavonona e. Azavonona zany fa mitady sazaminy zany anao. Mama, vonjeo e! Vonjeo mama! Njara, fa inona ho amin'ny mahazo anao miantsoantso vonjeo mafy toy izao e? Alina ine ny andro e? Rano aloha ary mamofa. Zepotra be. Azafady. Tsy alina ny ranonao e? Misaotra. Fa naninona ho ahy ianao teo e? Nofo ratsy be ary mama. Nofo ratsy be ary tena ratsy. Tena ratsy zakany saiko eritreretina akory aza. Fa nanofo ratsy tahaka ny ahoana? Mba tantara ho amiko e? Ka zao ry mama. Nisy raha matoa be izay a. Ratsy tarehibe izy sady lava nifo ny lava ho. Nanan-kendray sady nandrahona hoe tianao ve hono no faty zao de zao raha ovonoketo ianao. De toy izy ve? Raha ny andany ho faty de nitereny tsy maintsy tady zazamena vava ho azy. Ny fitsetsefana ny raha nireny zazakely reny no matsy no mampitombo ny heriny sy mahaela velona azy. Ry lantro? De ahoana? Nandamy hafa nefa ka nampitombony ny amafony fanaky andana. Tsy zakako tsony ka nanaky ny farary mama. Lasa izy aveo nefa milaza mbola iverina. De ina taitra tampoka iny. Andriamanitro, mila mivavaka ianao anaka. Izay zao tsy ampy aminao ary atao farak'izay tratry ny herinao mihitsy fa asa amin'ny maiziny izany. Eny, mbola tsy natoko tokoa aloha zany. Zako reraka be foana rehefa avy miasa ka mora azy tory. Rehefa tory ianao na atoandro io na alina de mila mivavaka mafy foana. Ataovy laharam-pame an'izay. Eny mama. Ary aloha amin'izay aloha atory fa bony mame. Sady efa moro maraina izao. Ilosaka aloha ianao. Tsara tarehy izay tovavy zany marina. No masony tsy parila sy ny tsiky ny tokana monja dia efa mahambabo ao sady. Ny volony lava dia lava. Tsanganany amin'ny tena oka fotsiny ranga. Tray. Tsy ry sady fitoladolany. Loranga enjiana. Lasa mandeha mafy koa izany. Mademoiselle, mba andrasiko ireo ne vetivety azafady. Azo toa sepitra be mihitsy ry tony e. Maninona zao raha tonga dia miantso fotsiny fa tsy mihazakazaka be ohatran'io. Ray izany fiaina marina. Ny fipetsipetsony reto molotra kely no resaka amiko. Mampite hanofoka avy hatrany. Ka ianao tsinona nandeha mafiko. Mizara aloha ny anarako e. Ay, ny akosa rojo. Faly mahafantatra anjara.
Misaotra, faly mahafantatra ny rotsoko ny tenako. Tsy misy isaorana lesy fa inona amin'izay aloha ty antony anenjehanao anahy Ay ve, ay tokoa moa zany nanenjika anao teo. Ka zao kia doboka toy ny hoe nisy tselatra napita reny mihitsy ho an'ny foko raha vao miserana ny fijery sy ny fitsikinao teo hoe toa tsy vitako intsony ny andro ny azara ianako aminao ka izay ny antony nentsoka anao teo mba hijanona. dia zay fotsiny ve ny azaka sahanao mafy be teo? Rotsy kosa fotsiny aminao zany fa manandanja be loatra amiko. Toy ny faniriako satria tafaresaka aminao aho zao. Elahy koa dia matsikaiky. Marina dia izao rojo ahoana re zany ty anao sady no maso mijery ny tsy mitondra mody ny fidiny sange tiako entina mody ny azara tarehanao. dia miaraabanao zany tonga soa atao amin'ny lampany fitiavako efa haiko fa tsy maintsy ifanojo aminao andro hoany ary fitana efa novelariko izao. Rojo variana be ianao dia tsy novalinao koa miresaka teo azafady njara eo fa efa hovaliko re ianao misaotra ka miainanao ary zao njara tsy misy atao-poko velively ny aza toizana ntsony aloha andeha hanolo lalako misaotra anao nysehana teo alohako sy ny vimbona ratrapo avetivety teo velomy rojo. Za moa tsy nalaza ny tiako lazaina akory dia tapahanao sy andoatra sahadiko. Efa mazava amiko ny tianao ambara rojo efa mazava iny anadinanao ataoko toy ny tsy nisehana teo anatrehako akory ny salovatavanao. Zany ve ianao no hoe tia ny tiako lazaina nefa hoe mampamaika na lavitra anao tsy misy atao-poko velively ny fandavana anao njara satria za koa efa hatry ny ela ny tianao. Fanga ie efa ela ianao ny fantatro sy hitako ary ny tsoriritiko ihany koa nefa faly ianao zao za koa faly fa nahazo anao fitaovana ahafahako mirijarija ety an-tany hatrany ary ndehana amin'izay moa dia aloha ary aza mitady fa ionao azy eny sika. eny ary fa mba afaka tsy mbola aloha njara mahareta kely endre ary fa lasa aloha velomy rojo malalako. mbola misy fofona rano vavako ka azafady fa dia mihevitra ny tenanao izy loatra ary zany manao tsinitsinina ny asin'ny mahaolona zany brigadia. Sady amin'ny fomba fianobina mihitsy any nanaovany azy ty inspekteur. Aiza ve ka tovavy tsara tereo dia zao nanaovany azy. Tena tsy mampite hijery ny lohany miolana makany ariana ny tonga sy ny tana indray ny tapahana ny ala ny fanandrifonifony misy dia kaikitra maromaro. Kaikai dia inona no atao amin'izany ny inspekteur? Mila manao fanadina lana aloha tsika brigadia, tsy maintsy azaina ny nafandoza. Voaray inspekteur, vonina tsany ny tenako ary tsy empitra fa mongotra ny ratsy fanahy. Misaotra anao amin'ny favononana manova fomba fiasantsika manomboka izao. Tsy mbola fantatra mazava mantsy izay tena ambadika izao raharaha zao Voaray inspekteur. Aleo aloha jerena ny taratasy mombana izy ity. Tovavy vao 12 taona monja fa mba inona loatra ary ny anton'izao sotasota ve efa tena tafahoatra loatra kosa fa ny magagany dia ny tanjony tena enja ny tiraraha ty tena efa tsy mandry fahalemana ntsony ny tany. Allô, loza inspekteur. Ohatry fa misy inona brigadia? Nisy volon'olona mahatsiravina an'izay nge teny akademene. Vavy manodidina ny 17 taona na 12 taona eo fijeriko azy. Inona tsara hoery fanefa?
Zany ho ay e. Ary mahagaga ny sefo dia mitovy tsy misy valaka amin'ny orara eto ampilatanantsika io zavatra io e. Bibidia tsy mataho tody fa valo ratsy. Mazava zany fa ray ihany ny abibiny e. Aza mihatsika eo ianao fa ho avy ena sao dia zao. Voray inspecteur. Sera olombelona malaly Satatram-bavarana e. Manisa be mbola ho avy. Tsy maintsy ny tenako aloha ny asa mivantana satria nona miova ny endriko raha tsy misotro raha. Mahafinaritra ny miaina ho ahy e. Manaraka indray fa le brikila iny miala tsiny aminao zara fa mitady ahy ianao ka hita tokoa. Tsy fantatro nefa hoe izy rojo. Natolotry ny Excel radio anareo teo. Ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Antsahakely. Tantara nosoratany RH Roba. Ireto avy no hanomehana ny tantara. Mika Maminy Rino, namana Tsito, Mamitiana Jeremy, niaraka tamin'ny Fididialy ary Tahina. Nanatotosa sy nikirakirany lafiny ara-teknika. Tsy tohaina ary naja. Mbola hitohy.